Roa herinandro zay no niazahanay napita tamin'ny vahoaka malagasy ny antso amin'ny ilaina tokony hiverenan'ny vahoaka malagasy am' Jehovandriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Roa herinandro zay no niantsonay ny vahoaka malagasy handiny tena sy eno ny feon'ny fanahy masina am'izao olana misy eto amin'ny firenena zao. Androany kosa hanamarika ny fahatelo herinandro anaovanay an'izao fiantsona zao dia ompanay misimisy kokoa amin'ny lafiny ara-pôlitika sy amin'ny lafiny teknika ny andro zay ataonay. Inona moa ny antony hiantsonay ny vahoaka malagasy tokony handiny tena, tokony hiverina amin'Andriamanitra manoloana an'izao fanovana tiana atao eto amin'ny tany sy ny firenena zao. Voalohany indrindra, ry vahoaka malagasy raha mandinika atsika, raha mahatsiaro ny lasa kely fotsiny tsika de mahatsiaro tsika fa isaka misy fanovana rafitra eto amintsika de miafara amina raha mandrika foana. Nisy zany hatramin'ny 1947 tamin'ny tantara avaitra 9 mars 47 zany Amanalina, za tsy mbola teo aho, zay ny filaza fa tena olona maro ny maty presque manerana Madagasikara, ny razambenay ary anisan'ny vonoina tany amin'ny faritra tany razanay tany. Raha mandrika nitoy zany tamin'ny 72 raha nangataka fanovana ny rafitra ny mpitolona tamin'izany 72 raha mandrika koa ny hafaran'izany. Nitoy zany tamin'ny 91 raha nangataka fanovana rafitra tsika hiala amin'ny rafitra sosialista hiditra ty hiverina ty amin'ny liberalisme ny afara tamin'ny fahatolona zany teny avoloha. Nitoy zany tamin'ny 2002, nitoy zany tamin'ny 2009. Zay zany zavatra misy teto amintsika. Fanontaniana mipetraka zany ro vahoaka malagasy amintsika de tsy maintsy amoizanay n'olona manalina foana ve fanovana rafitra eto amintsika eto. Tsisy hitrak'Andriamanitra zany vahoaka malagasy. Zany raha mandrika zany mandatsaka ny ran'olombelona zany satria ny olombelona de natao araky ny endriky n'Andriamanitra. Tsy hitrak'Andriamanitra ty fatifaty olona lava no fanovana rafitra ty. Zay no mahatonga anay miantso atsika hoe andao tsika andiny tena, andao tsika hienon'ny fanahy masina. Fa tsy misy fomba hafa ve hanovana rafitra eto amintsika. Efa fitenin'ny mpanao politika malagasy mihitsy indraindray le hoe mila sorona ny tolona, tsy maintsy mila sorona. Tsy mety re zany tompoko miangavy amintsika. Iza ny tianao fantandray zany am'izao fa tsika tady fanovana indray de izy tsy maintsy misy maty indray ve iza amintsika reto ary ny afoy zanaka, afoy vady, fody ray aman-dreny, amoy ray aman-dreny. Zay zany zavatra ray misy ka mavesatra de mavesatra amitsika. Antso koa atsika mpanao mpitondra fanjakana, ny rahantsika nahita fa mpampitondra fanjakana mafy be nge nisy teto amin'ity Madagasikara ty. Mafy be nge zany zany première république zany. Slogan depuis ty zay mandra-pahafatinay. Rava. Mafy be nge zany deuxième république zany. Rava. Niafara tamin'ny raha mandriky, raha hoeny avoloha ny mpitolona. Na de lisy finandrara ary de andeha ihany de fatolona mikararana. Mafy be nge zany tamin'ny 91 2002 zany ake mafy be zany, mafy be zany fimandonana zany. Mafy be zany 2009 zany. Aiza reny olona reny? Aiza reny olona ziriziry tamin'ny fahefany zay? Vahoaka rery mpitondra fanjakana havana, ampanetretena ary mifono aminareo mba hisintona ny lasa. Fa tsisy mandrak'izay eo amin'ny fahefana zany, tsy mandrak'izay ny fahefana. De tsy maintsy ho sesy tany ve? Tsy maintsy ho rava fananana ve? Tsy maintsy tsoaka ny fianakaviana. Vahoaka tsika mba hisintona ny lasa andiny tena, hibebaka, hiala amin'ny raha tsy fanaotsika rehetrarehetra mpanao politika na mpanolana na mpitondra andiny tena manoloana an'izao zava-misy zao. Zay zany ny antony ara-pôlitika. Tokony hiverenatsika amin'Andriamanitra hienon'ny feon'ny fanahy masina fa tsy tafavoaka atsika nitondra inona teto amintsika moa. Zay raha mandrika be dia be mifanesisesy zay. Tondra inona teto amintsika. Manaraka an'izany. Be dia be ny ohatra eran'izao tontolo zao tamin'ny tolomboko tsy tsika malagasy rery ny tolona vao nahazo an'izany tena fahafahana zany. Nanao an'izany tany États-Unis tamin'ny alalan'ny Martin Luther King, nanao an'izany tany Inde tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny Gandhi, ary indrindra indrindra taty Afrika tamin'ny alalan'ny Nelson Mandela. Tolona reo ary tena nanana ny fanahy masina, nanana fahazavana reo olona reo. Fa tsy nanaiky reo natao sorona ny vahoaka teo aminy fa amin'ny alalan'ny tolona nataony.
mety nahafavoaka tafavoaka ny firenena 7 taona gadra Mandela. Fa rehefa afaka avao izy nazy mifanjakana tsy nekeny nanaovana valifaty, ary zany isy nampisaraka azy tamin'ny Mandela, tsy nekeny nanao valifaty, tsy nekeny nanao valifaty tamin'ny mpiaramonina aminy, ary na ny fotsoditra ary nomba ny tolona nataony, ary na mainty hoditra ary nisy mivadika taminy, fa tsy midinika rehefa fotsoditra de fanavaka bolokoditra, rehefa mainty hoditra de ohatran'izany. Ka miantso atsika vahoaka malagasy mba samby andiny tena lalina fanofano, tsy tsika rery ny firenena mitako fanovana, fa tsy mety raha atao sorona, tsy tsika rery ny manana mpitondra, nareo mpitondra mba mandiniha tena, tsy anareo rery ny mitondra maneran-tany, fa mba malala mahay feon'Andriamanitra, fa malala mahatsapa ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny, fa marary ny vahoaka mba to tonga am'izao dingana zao. Efa tafiditra lalina loatra eto amin'ny firenentsika ny haizina, tady anjaka tsy vitany fotsiny eto amin'ny firenentsika fa hanepotsika tsirairay, na mpanao politika na mpitondra fanjakana na olon-tsotra, efa tafiditra tena antsika loatra le fanany haizina. Ka zay indrindra mahatonga anay andao iverina am'ilay Jehovah Andriamanitra pahary, am'le Jesosy Kristy tompontsika, mpamonjy atsika, maty noho isika, tondra ny aretintsika rehetrarehetra nefa nitsangana tamin'ny maty. Andao tsika iverina amin'ny Jehovah pahary atsika sy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mba hanampy atsika elantsika am'izao fahoriana mahazo atsika zao. Zavatra farany tompo tsy vitanay samy zao asa izao, tena asa sarotra, ary zay ny safidina hoe tsy hoentina any am-piangonana zao fitoriana zao. Miantso anareo FFKM aoka tsy hifanampy am'ty,